mahavelony ireo tompotrano. Tantara indray miseho nosoratany Alka Davison. Ireo nanomehana ny tantara Romy Armanana, Mihaja Randry, Zola Laina, Priskara Kotoarmanana, Nandray Feo, Rado Randraibe, Nanatotosa, Mihaja Randry. So dia tokony hitady trano hafa mihitsika fa ohatrany tena tsy ara-pahasalamana mihitsy anie ty trano nomeny fokon'olona antsika eto Tanambao ty aiza rangaka na toerana andaminana amin'ny fanakato aza zara fa misy ohatrany mandomando lavo zany koa jereny ka atao ahoana rery Victoria fa tia ny trano natokana ho an'ny dokotera mpiavotra antsika izao hony aty sa ahoana ary iny atao za koa nge mba very-hevitra raha nieritreritro zao dia iresaka amin'ny rasazy Veronika angamba dia ho hita eo izay teneniny izy mantsy efa mba mifankazo amin'ny olona eto Tanambao eto ihany zay mihitsy ngamba ka ary aza indrasana ela ntsony fa tonga dia androany ianao dia mandeha miresaka aminy ihany tsy lasy ty mariny eny rehefa tonga dia androany dia ho teneniko izy ohatra ary jereo fa taitrany izy anyzazy zany oay tena taitra maro aloana an'izany taitra ndry avy ary aty amamonza zanako zany eo mo lena ny endry izany andraso ary fa solo maman efa betsaka ny lamban'ny sasako reo efa mainireo fa andeha amin'izay aloha ry Victoria ohatry no taraiky eto ako fa ho aiza zany ianao io zao ry ka andeha any am-piasana ry fa ho aiza indray sady anararotra resaka amin'ny Veronika aloha androany eny ary dia tonga dia mba avidio loka antsika rariva aloha fa hoentiko any mandalo an-tsena kely rehefa avy eo zay fa lasa aloha navelako eo aloha nareo mianaka rariva eny ary masto ty izay tokoa moa dia voatendry asa ty amin'ity tanàna ambanivohitra be aty Tanambao atyko tsy maintsy mifindra manaraka ihany koa mivady aman-janako fa tsy tiako ajanona any Antananarivo any eny ataoko ahoana koa moako izao ilay asana dokotera mpitsaboko tsy maintsy mandeha amin'izay faritra any Andrema mbola vao efatrandro izay zany nahatongavanay teto raha jerena ivelany dia azo lazainy mahafinaritra ihany ty tanàna na Tanambao ty fa tsy ho fantatra izay maloto ihany engany mba hatamana ihany ty tanàna tika ay tonga ianao nanahoana ny dianao tany tafaresaka izay sy Veronika fa laza izy hoe afaka manampy antsika mitady trano hafa hony ay tsara kosa zaniko engany mba hahita izy tena efa mankaleo mihitsy ty trano ty fa ono ary Victoria fa trano ohatrany ahoana moa zany tena mety aminao ty raha ny tena tiako aloha dia mba efitrano malalaka tsara dia amin'izay koa mba misy rivotra tsara mihitsy atao trano fa tsy ohatrany ty ainatsika ty ka dia raha mba mahita toerana somary mangingina lavitra ny korotana eto Tanambao ihany koa izy tena mety be mihitsy zay ka mety ho sarotra ihany nge ny ahitana an'izany trano tianao zany eny fa hoe zana izy very tadiavina ihany aloha malalaka ihany tsy ny eto tanàna eto na dia lazaina hoe aty ambanivohitra aza zay aloha vavaka mafy mihitsy mba ahita an'izany trano ilayntsika izany Veronika fa avadika ny resaka manahoana ny fifandraisanareo samy mpiara-miasa ao aloha eny azo lazaina milamina loatra eto mbola tsy dia misy ny olana sady mbola voangana koa nge ny arahana itao ampiasana tao fatifaty eny izany zanaka dady izany andao fa ilalao tsika mianaka tena tsy nahita trano fa tsy le trano somary misitaka na Tanambao aty eny izy loha amin'ilay tiany mivadika any manaraka n'ireo fipetrany tedaviny fa ny tena loza dia dia hoe efa nahafatesan'olona ho ny tao anatin'io trano io araka ny fitantaran'ilay olona mantsy dia hoe nitafiany jola tao nyreo mpivady mipetraka tao niaraka tamin'ny zanany Menada fa afatesana anatsiravina mihitsy no nitranga tao feno ranandrika ny trano von'olona mihitsy no nitranga nefa dia vao tamin'ny volana maritra tamin'ny herintaona nitrangany izany rehetra izany marina mafy raha ho zakan'ny Victoria any andrehan'izany aleo tsy ambaraminy izany sao dia tsy ho sa hipetraka amin'io trano io izy fa
aleoko tazomina ao Tsiambaratelo aloha. Araka ny lazain'ny Vero aza moa dia misy mpiaramonina milaza fa hoe mahita matotoa no mipetraka ao amin'io trano io. Za aloha tsy mino an'izany e. Mety ny fisainan'ny olona fotsiny no mamorona an'izany rehefa matahotra loatra izy. Indrindra moa na eno hoe maty tao ireo tompotrano. Ny mahagaga fotsiny dia vao maty ry zareo dia tsy nisy nonona intsony tao amin'io trano io fa dia mipetra-potsiny teo. Raha le paoziny aza moa efa rakotra bozaka ny tokotany ka tsy maintsy mila fanadiovana tanteraka ko. Ohatray, za koa dia variana be. Efa tonga sady akay. Efa miandry koa izay ilay zanako kely ato. Mbola tsy vita ihany ny sakafo Siria. Tena efa maneno mihitsy ke zany kiboko zany e. Kely si Sarea. Nga inao efa nona be? Ka raha tsy zany ve anontany anao e. Ao fa efa miandry an'ilay loka horitra fotsiny sisy e. Fa zao ay. Misy vaovao tiako ambara aminao. Zany? Tonga dia resa raha mandra-pavitina an'ilay loka e. Ary tena manentoento hatraty mihitsy ny zany fofony zany e. Fa inona zany? Trondro re zany e. Sady nataoko amin'ilay itiavanao azy mihitsy. Zany? Hitako moa tena tsy haritry ny oriko mihitsy ny fofoniko. Fa inona amin'izay ara aloha ilay vaovao lazainao anaty io e. Mino aho fa vaovao mafaly e. Ka mba vinavinao kely hoe. Maninona raha tonga dia tenenina e. Sa andraso hoe nahita tranontsika? Zay mihitsy. Sady amin'ilay trano tianao. Zany? Faly be a. Dia aiza ho aiza dia ohatry ny ahoana ilay trano ry Billy? Ka arak'ilay niteneninao anahy iny e. Trano somary miataka kely misitaka ny tabatabana tanambao. Moa trano malalaka tsara ihany koa. Tsara kosa izanyko. Efa tsy androko ery izay hifindrana zany. Ny olana kely fotsiny zao efa herintaona olona izy tsy nisy mipetraka e. Mbola tsy maintsy tady olona indray aloha andio azy tsara aloha izay tsika vao mifindrany. Zany ve? Ary maninona raha tonga dia mifindra isika dia diovina miandalana fotsiny. Na tsika ihany ary anie mandio azy tsy maninona e. Sao dia tsy mety re zany e. Aleo diovina mialoha. Ny ao anatiny anie tsy maintsy mbola ho jerentsika tsara ihany koa e. Tsy ela re zany fa ho ataontsika farak'izay haingany e. Eny ary. Ary aniza hono ilay trano? Zay ilay fanontaniana. Aleo moa dia atao hoe trano Ramatoa Jenira nga. Izy mantsy ny zokon'ilay ragnahy tompo-trano maty taoko. Moa amin'io Ramatoa ihany koa no nakako ny lakile. Saika tsy nanome ary izy raha tsy maha-dokotera na oniko. Mbola misy fanaka vitsivitsy azonay ampiasaina ro ny ao anatiny ao raha ilainay. Tovariana be ianao fa misy inona? Maninona ozy ianao teo? Hatray. Fa inona ary tia mahazo anao? Aniza ho ilay trano? Hay ve? Any Ramatoa Jenika. Iza koa zany olona izany? Ohatry ny mbola tsy haiko e? Ramatoa efa lehibehibe izay izy e. Zareo re le mipetraka ao amin'ilay trano ampitan'ilay magasin vanila io hitanao io? Ay ve? Ohatry ny efa hitako ihany fa tsy dia azoko onona tsara fotsiny. Dia ohatrinona hono no fa zany trano zany ka? Ka maha-dokotera na dia meny maimai-pony hipetrahantsika le tranoko. Zany? Tsara kosa zanyko. Efa tsy androko mihitsy zany izay tena hifindrantsika tanteraka. Fa tsy lavitra amin'ny fiasananao ve aloha e? Tsy dia lavitra ka. Mety eo amin'ny 30 minitra eo raha mandeha tongotra. Fa tonga na moto tsara any ka. Tsisy olana fa tsika manana moto. Eny ariko. Andeha hijery ny loka amin'izay aloha fa sao sanatrika may ao. Efa vita izay. Ary mba hoeto moa e. Tonga dia haka toerana eto Fa zao ry Billy hoentinao mandeha mijery an'ilay trano raha pitsy maraina alohany andehananao hiasa. Na dia mijery ivelany fotsiny ihany aza. Eny re fa tsy maninona izany e. Tsy maintsy mila mifoha amin'ny 10 maraina fotsiny. Eny moko. Manao réveil amin'ny 9 sasany afa mbola anao soso maraina ho anao koa. Zay. Tena faly ery le vadiko. Faly tena faly. Ty trano misy anay ty tokoa aloha ohatrany tsy dia mety loatra e. Trano vonjy maika fotsiny koa ny ty e. Mino fa hiada-pinaritra tsara izy mianaka any amin'io trano vaovao io. Zay, entsika mijanona. Io le trano Victoria. Ahoana fijerinao azy? Ary tena rakotra ala marina ty izany. Ny lalana koa ohatry efa matimaty daholo. Ka tsy dia misy olona makaty firy-tsony anie satria saika hiteniteny foana koa ty za marina.
satria maninona ka tsisy mipetraka ho ahy eny izay tokoa angambo vila tsara kely marina izy zany a tena tranona mpanankarina angambo ty jereva misy vitratra amin'ny varavarakely ahoana fahitanao ilay trano ary ny tsara aloha e fa mampanana fotsiny hoe tsy misy biby dia masika ve aty tsisy an'izany re aty ry Victoria koa izy mahitako fa tena mbola mila fanadiovana be tokoa izy zany a jereo anie raha tsy feny bozaka hatramin'ny rindrina e aza matahotra ianao fa efa misy lehilahy roa izay ihany nafarako avy eo anadio an'ireo e ka ahoana afa-po ve ianao fa hiverina amin'izay tsika andraso aloha hoe vetivety fa misy vesesy dosy zany ao ahoana ihany koa ny rano aza matahotra ho avy efa complet daholo re zany e tsy ambadika tsy nananatsy misy vovo-fatsakana izay io hitanao io avaratra io koa ny vesesy ny dosy marina tokoa zany tena tiako ty ka afa-po tsara oay fa no masoko ve mandrorova ohatra mahita olona ny serina teo ambaravarakely ny ahy e tena mandroroa angamba ka trano mihidy be io kokoa izy ny hiditra ao indry ary misy iny eny ambony eny mitovariana mitazana be any ianao anka tsisy ninona akory andao ary heverina amin'izay tsika fa sao dia tara ianao e andao aryko afaka andro andro eo angambontsika amin'ny taonanentana makaty e amin'ny sabotsy zao zany izay indrindra raha pitsinina tena ohatry ny mbola repitra be amin'ny asako ao mekarara ianao e tena mba sa ihany dokotera mivadiny safidy hipetraka amin'ilay trano eria tsy nanany tanany erika raha mba fantany mantsy ny tantaran'io trano io na mety ho fantany ihany fa ry zareo no be loha dia midongy hipetraka any dokotera marina moko fa leo ampiana ihany zareo e olona nasompony eto tanambao mantsy ry zareo ka tsy hitaza-potsiny amin'izany kosa ny tenako e ary leo amin'izay makany trano zareo sao dia tara amin'ny fotoana amin'ny fanomezana e andry fa atao variana be ho alay vadiko e andao amin'izay miditra fa efa nosokafako any an-trano e atongo ty ny fotoana nandrasanao atondray zany tsika telo mianaka mipetraka manomboka androaniko ndao ary tarito ny lalany manaraka anao aty ariny izay mianaka fa ohatra misy mampanahy vadiko zany inge tsy haiko hoe inona ny antony zaka moa tsy samanontany azy fa aleo amin'izao aloha ka sa ve mety ho fantatry Victoria marina e mahafinaritra ery zany ato anatin'ity trano ity zany ka reo daholo ny ambany amin'io mbola misy fanaka maromaro koa tavelato seza latabatra tery koa raha mbola misy armoire lehibe ary mbola misy entana nge ato anatin'izany ry Billy e dia ahoana zany ny anaovantsika an'ireo ka afaka ampiasaintsika hono reoko izay no teny mijeny tamiko andao ohatra aloha hitsidika ny hevitra any ambadika any ka andao ary ato ny salon malalaka tsara e sa hoana fijerinao azy ie dia ny manaraka aty indray ary ato indray misy ny lakozia ato ianao zany mahandro ny sakafo mahandro an'le trondro tiako be iny wow tena lafatra izy zany tena mahafinaritra kosa ka afa-po ary ve ny vadiko e ie tena afa-po aloha hatreto e ka andao ary ivoaka amin'izay tsika aloha hidina any ambany indray fa ono ahoana ki fa inona zany mihidy eo amin'io efitra ray io tohatra mihidy gadanahy be mihitsy nge izy zany izay indray zao no tsy haiko raha matojeny mantsy ny tena mahalala an'izany mety misy zavatra tsy tiany ho hitantsika kosa angamba ao e ohatra ny hafaafaka jery raha tsy nasiana bara vy mihitsy amin'io tonga dia gadana ngeza be ny eo ivelany tsy maninona re io efa ampy atsika ireo efatra misokatra ireo fa inona moa tadiavintsika koatr'izay andao anampy andrakoto aloha ampiditra amin'ny fanaka rehetra efa ao izy efa reny nybata entana avy aty ivelany reny zareoko ataovy ao amin'ny salon indrakoto eny tompoko
mbola tsy nisy niova tamin'ny nahitako azy farany ity trano ity a teto mihitsy zao no nahitana fatiny izy mianadasiny rainy dra ohatra ny mbola hitako ery izy zany marina raha tsy koditra mihitsy ary to variana be ange monsieur Rakoto zany tsy izany fa lasa fotsiny ny saiko fa misy inona nge Rakoto? Tsy sinona re madama, andao hitatitra ny entana sasany fa so atoandro loatra efa mba milamina tsara kosa angamba zay ny fanaka rehetra ie efa milamina tsara daholo ka angainao mbola andeha hivoaka mbola tsy maintsy mandalo any ampiasana aloha maninona raha tonga dia mividy sakafo maromaro any ary ianao raha izany tsy maninona ka inona avy nentina fa andeha kely aho aloha aleo tonga dia soratako amin'ny taratasy sao sanatria ka adinonao ary soratagna ana re inona daholo moa zany aleo aloha ny voamaindona atao maromaro fa reny zao tsy atahorana ho simba reto re zay fa andeha vetivety ary aloha ary Victoria oay saika adiniko mba hitondray biscuit any angelo na efa tsy sony ao marina zany ary jereo fa ohatrany mitomany any izy zany mety efa taitra izy zay napatorika ao an'hevitra ao mantsy izy zay fa raha toandro vivadiko lasa ohatray lonary ty to mbola matory be mahagaga koa zany fa zanakiza zany le gogogo nytomany be teo tsy re ary ty zanakay ty tena mbola resy tory mihitsy aleo aloha za tonga dia anararoatra andro sakafo teo mbola izy matory zao ka aleo aloha tonga dia mivarina tokona voalohany amin'izay milamindamina rehefa aveo zay dia aleo tonga dia tetehany ty anany ty amin'izay manokona fotsiny sisa rehefa masaka ny vary zany indray le feon-jaza mitomany dia taitra velona aleo aloha jerena mihitsy ka taitra tato nga ndry ny folo na fa tao tsy nitomany akory fa ahoana ary zany tena ohatra mahagaga mihitsy ka avelona avy aty amin'iny ndry dia zanakiza ary zany le nitomany teo lonaty tao tsisy ranomaso akory nefa ohatra ny atao trano ato mihitsy anginy nandrenesako azy za koa dia miasa saina amin'izany eo aleo andeha hiverina hikarakara an'ilay sakafo ao aloha ndry apetrako eto reo ny kilalao andry dia endry tsara maman mbola karakara sakafo dia izay tantaraiko anao zay ry Billy tsy ilona mihitsy le nitomany tao fa tena tsy haiko hoe zanakiza loatra so mba izy ihany fa nangina izy rehefa nahita anao tena tsy lona mihitsy fantatra eny ange zaza rehefa avy nitomany tamin'ny voalohany aza mbola tsy taitra tamin'ny torimasony akory izy na ianao nge ary nandry an'le feon-jaza nitomany talohan'ny alany tato an-trano iny nefa dia mbola tsy taitra akory izy dia ho zanakiza zany ka zay mihitsy ho magaga sy mampametra-panontaniana na ioko tsisy trano afakoatratsika ane ety aleo matory Victoria ka ho hita eo foana zany efa te hatory be koa tratran'le nitona entana tamin'ny maraina iny eny ary bonne nuit vadiko marina raha soatra manazavatra hafahafa zany amin'ity alina ity ohatrany hoe misy zavatra manalokaloka zany amin'izay jereko sa ve amin'ilay zareraka loatra dia tena restory sahady Billy zany efa ty mbola mivandravandra atao anaty aizina ato fotsiny zany indray le feo anjaza mitomany marina nefa dia tsy ilona mihitsy ine zany fa izy ary tia matory tsara eto akaiko ty dia ohatra misy zazalahy kely mampangina azy zany fa ahoana ary izy zany aleo aloha fa azoko mihitsy mivadiko ka Billy maty koa ty rangahy ty ahoana reny ataoko
ojerevako amin'ny ve sa ahoana aiza moa le toaritra teo ary hito ka aleo raha nga tonga dia jerena fa sao dia misy aza mitomany tokoa ato amin'ity trano ity ary amin'ny firy izao oay amin'ny 12 kay izao aleo ary nitsaitsaiky moramora fa sao dia manaitra ny loana eo koa sokafako moramora ty varavarana ity aloha dia tsaitsaiky manaraka ty lalatsara ty koa Andriamanitra ohatra nisy ankizy lahy kely nitrotro sazany azakazaka ny ety eo ny akandrevana nanaraka ny lalatsara iny aleo iarahana izy ary iny za koa ty tena matahotra mafy mihitsy ka nakaiza tampoka teo fa toa tsy aty akory ay zary sady toa lasa mivadika nangina be tampoka izany inge alika mitomany fa lalana ivelany ihany sisa no henoko aleo aloha miverina matory fa ohatra ny tena matahotra izany izy mianaka re tena mbola restory tanteraka dia tsy zavatra hen'ny pili mihitsy ve ty hoe maraina sady ny andro ohatra atao mbola tsy taitra foana Victoria nefa efa amin'ny enina maraina anie izao tena ho tary eto marina fa ahoana koa ary natory maraina ohatr'izao izy aleo foazana ka Victoria ahoana za mbola ty atory be fa ahoana dia matory maraina ohatr'izao ngatsy anao sakafo maraina ntsony ianao tarangia fa mifiry izao tena tsy haiko foatra mbola tena ty atory be foana ka efa amin'ny enina zaoko tonga dia andeha hiasa zany fa tsy hahandry sakafo maraina ntsony ka tena azafady re Bilia miditra amin'ny fito nga ianao androany miditra amin'ny fito afaka mbola matory ianao fa tsy maninona raha mbola ty atory tonga dia iomana dia andeha eny ary za ohatra ny tena mbola ty atory be mihitsy tiako tena ohatra ny tsy nampianao na mihitsy ny zavatra niainako tamin'ny alina iny aleo aloha hijanona ho aza mirery fa hitako eo ihany ny toyany saritra ho amin'ny Bili mantsy amin'ny madokotera azy ny ino indrindra ho tantaraiko aminy izany haiko fa tsy maintsy laza izy hoe nanofy tiako ty trano ty ka aleo tazomina ho arery sy te hiverina any amin'ilay trano nipetrahana teo aloha tsony koa anefa tranoko ty andry kaky io fa iza koa zany nanaitra anaty eo izany tranoko nyty tao feo mipetroka be mampatahotra ane izy teo fa inona marina raha mitranga ato amin'ity trano ty misy inona marina ary ty trano nifindrana ity fa omaly veranga ny tonga tato dia efa reny sahady ny zavatra iainana aleo aloha ifoka sady efa mitomany lona aviazy aty amamao mangina moa akia nondre ndraso ary fa akamamao mofo ty nindre nona zanako zay fa mba nangina izy eto ary londry mipetraka fa neny andeha anao dosy lasa vetivety aloha mamao so ihany fa mbola mandeha tsara ny rano na dia efa ela zany tsisy nampiasy ty aleo atao haingana sao dia mitomany eo zanako ka mangatsika be koa zany rano zany fa tsara ery ka aleo aloha tonga dia mihosotra savony zay kay mangeryfiry masiko tratra n'ilay savony teo angamba aleo tonga dia mikobana amin'ny rano haingana ka Andriamanitra toa nivadika mena daholo ny rano toa raha tena mivadika raha ina ty Andriamanitra raha daholo mikorina mivadako iray manontolo sady raha madidididinga izy izany ary toa misy tanana mangatsika be mikosika koa any lamosiko izany fa izy izany fonjeo Fondeu! Odry,
fa tsy madama vadin'ny dokotera ve nyrifatra ny latao amin'ny dosi iny e fa ahoana koa ary to zara raha mitafy izy marina ino faniditra any an-trano aleo hoe mba tsy rihana kely eo amin'ny dosy eo tsy hay hoe inona ny tena zavatra nitranga tao to tsisy ninona akory ary atoko fa ahoana ary aleo makany an-trano ody madama iza kory izany e tena ohatra mbola miororo foana ty vengyarakoto e mandrosoa ianao fa misy inona madama to mbola mangovitra be foana ianao hitako mantsy ianao nitsoka be avy any amin'ny dosiko nijereko nefa to ohatra ny tsisy ninona akory tena misy zavatra hafahafa mihitsy ato amin'ity trano hipetrahanay aty syngarakoto a so dia mba misy azonao lazaina ny marina toy izao dia nivadika randrano androko dia iny ahitanao nitsoaka iny miala tsiny kosa aloha fa tsy say lazan'izany aso lazain'ny dokotera fa tsy mahatana tsy ambaraty aloha e tena tsy haiko re madama izany efa tena mihitsy hoe mahalala zavatra ianao fa tsy te hiteny fotsiny tena marina izany e tsy mahalala ninona mihitsy eny ary fa raha mba misy zavatra fantatrao na dia kely fotsiny aza dia mba hazafenina moa e ny tena marina koa nge dia voaingana mihitsy no mipetraka tety an-tanambao e izany fa taiza izany ianao taloka nitady ravinahitra tany Tomasina tany ahy ay ve fa raha izao angamba no mitory ngarakoto a dia tsy ho tamana amin'ity trano ity mihitsy izay nareo ihany ioko fa ty aloha e ty le mangazo nafara ny vadinao izay mantsy ny tena atondriako aty madama ay misaotra betsaka rakoto a ansahirana indray ianaoko tsy misy fisaorana re madama angatadalana amin'izay angamba e mamerina misaorana rakoto a za koa moa ty tsy mbola namasakinina akoriko ndraso ty misy vola kely hoento anao tsy amidy nge le izy ry madama e fanomezana fotsiny iny fantatro izany fa fisaorana anao iny dia mba tazomy e ena re misaotra indrindra e izay fa lasa ay tena tratra riva ty vao tafody fa nisy olona voan'ny omby tany an-tanimbary tany ka voatery tsy maintsy mbola nandray azy nanahirana koa nanjaitra ny kibony fa somary lasa lalidalina ny ferika mety ho gaga angamba zao izy mianaka hoe maninona zao avao tonga zao tsy efa ho amin'ny fito efa niantso ny Victoria foana koa iny fa tsy azo antso mihitsy izy tsy haiko hoe ahoana soa fa efa mba tonga atika ohatra ny feo moto ambily izany dia izay ve izy vao tonga za ty efa mila ho fatiny tahotra ato amin'ity trano ity zay ary aloha sorona ny kasika dia hiditra atao trano amin'izay andry ary maninona ny to mihidy ity dia nihidiny Victoria sady ve ny trano hoe Victoria sokafy fa za ihany ty e Victoria fa aiza ianao e sokafy rehefa mbola tsy nanidy varavarana tany ambany nge ahy ka mihidy re ty fa sokafy aingana fa mangatsika nga andraso ara aloha e vetivety to mihidy tokoa nefa nge dia tsy nanidy an'io e izy ary izany nanidy an'ity varavarana ity eo re midira amin'izay ve efa misokatra io mba ela koa ianao ka za efa mangatsika ka no everiko mbola tsy nihidy nge le trano e ary iza koa iny olona niditra any amin'ny salon iny olona fa olona izaka sa manambahitsika anka tsy rehefa iny nivoaka indray dia iny koa nisy vehivavy niserana ihany dia nanjavana fa tsy hita hoe lasa izy fa ahoana zao ry Victoria manofo sady ve ianao e tsy nahita ninninona kory nge za e Bilia afaka mirezaka kely ve tsika fa misy inona re apetrao aloha famakinao an'iny gazety iny misy vaovao mahaliana ange ato e ary mba lalaka ny rava kosa ianao androany fa tsotra ny maliko fa misy inona tokoa ary ohatra ny hafahafa nge za mivadiko izany hatry no maly
Ka mihaino anao ary ahy tena tsy hitako tasoma ho asa amirery tsony fa aleo tonga dia tantarako amin'ny Billy ny zavatra misy amin'ity trano ity ka. ohatra toa za indray ny jerenao tsara fa tsy miteny akory ianao e. Misy inona? Ono azy Billy? Mihaino anao mino fisiany avelona matotoa ve ianao? Fa ahoana e? Avelo dia matotoa ahoana koa? Fa aleo fotsiny mifanontaniako e. Mino ianao sa tsy? Betsaka ny olona efa nitantara mikasika an'izany avelo sy matotoa izany fa tsy dia mino loatra amin'ny fisiany izany ahy. Ianao tsara ihany koa fa dokotera ny asako. Mandeha amin'ny lôjika daholo ny zava-pantatro rehetra. Rehefa maty ny olona iray dia maty fa tsisy hoe manangatra na miseho avelo izany. Izany hoe tsy mino izany ianao? Mazava ho azy tsy mino ny fisiany izany fa misy inona aloha e? Inona mahatonga anao anontany an'izany? Tiako fantatra fotsiny ao anatinao ao hoe mino ianao sa tsy mino ny fisiany matotoa? Ka misy zavatra tianao ambara mihitsy raha izany ka. Fa maninona raha lazaina ry Victoria? Ka na ho lazaiko anao aza dia ho very fotoana fotsiny hoe hitantara an'izaniko. Aiko fa tsy inoa mihitsy mantsy ianao. Tena vao maika re tsy azoko e. Lazao afa mbola manana fotoana lava tsara ny tsika afaka hiresahana an'izany. Zaho ary ho tantarako anao dia tiako ianao raha ohatra ka mba ino an'izay lazaiko eo. Tsy sanatria akory ka hoe ho lazainao fa mamorona indray na koa manonofy. Ankandao ary teneno. Zaho ary izao ny zava-nisy tato. Dia izay nitantarako anao izay ny zavatra niseho rehetra. Misy matotoa ty trano ity ry Billy ahoana ny hevitrao? Tsy hafeniko anao aloha fa efa nisy olona nilaza an'izany mihitsy tamiko e hoe misy matotoa ty trano ity fa tsy mino an'izany aka. Amiko dia misaina amin'ny mamorona na mety matahotra loatra koa ngamba ianao e dia mamorona ho azy ny sainao lasa mahita fahitana na maheno zavatra hafa. Izany efa nisy nilaza taminao fa misy matotoa ato. Inona nambarina anao tamin'izany ka? Milaza ilay olona fa hoe misy an'izany tokoa ny ato e. Matetika hono rehefa misy olona sendra mandalo ety na manodidina an'ity trano ity dia mandry feona zaza mitomany foana ato. Izay indrindra ary tsy mamorona mihitsy ny saiko. Vao omaly anie ihany nandray zaza nitomany. Amin'io tsy lonazana antsika akory izany ndreko ny gogogo nitomany izany. Sarotra be ny ino an'izany ry Victoria. Amin'ny fomba ahoana no inoko an'izany? Dia aza mino ary ianao fa dia ho hitanao eo tsy finoanao. Efa miatra manaina angamba vao ino anahy ianao e. Mba ataovy sanatria kosa e. Ka ianao tsy nabelobe loatrako. Dia inona ary ny tianao ataoko ka? Hitady trano hafa indray tsika sa hiverina amin'ilay trano taria aloha? Raha tsy mahita vahaolana ao anatin'ny 3 andro tsika dia voatery tsy maintsy miala ato. Mino mantsy misy zavatra hafahafa mihitsy ty trano ity. Vahaolana ohatry ny ahoana ny eritreretinao indray ry Victoria? Ka tsy fantatro hoe te hiala eto fotsiny fa ny angatahako aminao dia raha misy zavatra efa fantatrao dia aza fenina amiko mihitsy. Ahoana re ny ataoko e? Ambarako azy ihany mikasika an'ity trano ity sa ahoana? Aleo raha angaha lazaina azy fa inona moa ny antony hanafianako an'izany tsony e? Fa lazay izany sainao e. Mino fa misy zavatra tokony ho lazainao amiko mihitsy e. Eny re aleo fa ho lazaiko anao ary fa nanafianako azy hatramin'izay anie dia tianao saritahotra be ty e. Ka mihaino anao ary ahy e. Inona izany? Sokafy tsara ary ny sofina fa hitantara zavatra aminao ahy. Araka ny tantara reko dia nisy mpivady mpanan-karemby izany no mipetraka tato taloha ary zareo mihitsy ny tompon'ity trano ity. Nananjanaka menadary zareo e. Nialiny volana martsa tamin'ny herintaona nefa dia nisy jola nandrobo ity trano ity ka maty ny vonony tamin'izany izy efa mianaka. Von'olona matsiravina no nitranga tato ary dia tena nampalahelo nijery azy ireo tamin'izany araka nambarany Jenny. Ilay ramatoa maty ny osin-draha tao an-dakozia tao. Ilay vadiny kosa ohatrany hoe maty ny osin-draha niaraka tamin'ireo zanany tato amin'ny salon tato. Ohatrany hoe mbola teo am-pijerena tele ry zareo tamin'izany satria mbola vao tamin'ny fitora sasany alina nitrangan'ny tantara. Izany hoe mbola nikarakara sakafo hariva izany no niditra tapoko ireo mpandrobo ireo raha ny fahazahoako azy.
dia zay ny tantara reko ry Victoria. ndry mampalahelo koa nazo an'zareo zany. Niangatra ireo olo ireo ny zany mbola manalikalikady foana fa tsy mafoy an'ity trano ity ry Billy e. Ny mahagaga fotsiny dia mbola tsy ninao fa manangatra ireo tompotrano ireo. Lazainao fa ny saiko indray mantsy ny mamoronako. Ka sarotra ho anay mpandalina ration sa nino an'izany ry Victoria. Ohatra ary taitra ndray ilay zaza zany andana aloha jereo. Sao dia efa mba izy indray zany tsy ilona zany ka. Fianao ve lasa daly ny zanantsika re zany fa ho izy indray a. Ka andao ary tsika zainao hiaraka hijery azy any ambony any e. Matahotra mantsy raha zarery no any. Fa dia inona loatra tia katahotra be ity ry Victoria. Inona ary nihinanao amin'ity andro vao amin'ny 5:00 andao ary inona ary tia mampangovotra be anao ty. Ka matahotra ho ah. Io ary inona tsy azo. Inona ny hitanao? Misy vehivavy miakanjo fotsy lava be io ambony fandriana io dia manambitamby any lonangy izy zany e. Ay zary zany tsy misy an'izany eo ry Victoria. Enao ve tsamby io aloha io iny fa nitodika ty amintsika izy. Tao vehivavy mampatahotra be. Efa goka daholo masondro. Fa inona re ty Rendriamanitro tena safotra Victoria. Aleo aloha kosehanaingany ity ka tao nangina teo koa ny ilay zazany tomany teo e. Victoria ifa manomboka mahatsiaro ka fananino ry teo. Fananina teo a. Ka safotra ane ianao teo ry Victoria e. Zay vao tadidiko. Nakaiza ilay vehivavy mampatahotra be teo dia aiza ny sanako. Tsy nisy vehivavy mampatahotra izany re teo e. Ary mbola io matory eo mpandriana io zanakitsika. Fa andeha ho aiza ianao e. Andeha haka ny zanako e. Aleo miala ato amin'ity trano ity tsika tenin'izao. Tsy tamana totsony ary Billy a. Andraso aloha e. Mitonia aloha ianao e. Inona ary tia mikoropadropaka ity. Tsy tamana totsony aho a. Tranondolo ity. Tsisy an'izany Victoria. Mitonia aloha ianao. Avy alao atory ny zaza fa zafoaziny izy e. Ka tsy afaka hino anahy mihitsy izany ianao. Misy matotoa ty trano ity. Tranondolo. Mangina moro vadiko a. Zany a tsisy ninona izany eo. Matahotra ny ahy. Aza matahotra fa efa eto ah e. Tena aleo aloha hiezaky ny tsy atory efa hiaritra kely androany alina ka. Aloko miandry ny vady aman-janako eto. Tena tsapako ohatry mijaly mihitsy ry zareo tato ato izay. Tsy atory nga ianao? Toa mbola variana be foana? Atoriana ireo fa aleo za hiandry anareo mianan-keto e. Ka za koa anie ohatrany tsy ahita tory izany e. Victoria, matory ianao fa aleo za miandry eto atoko-pandriana eto. Ka raha tsy amin'ny torimaso eo ianao dia ahoana ka? Ianao nefa miasa raha-pitso maraina? Tsy maninona re zany e. Afaka manapaka anao ianao. Billy a, sao dia tokony hiala ato ary tsika, marina e. Alefa tsy maintsy mahita vahaolana e. Niezaka an-tany Andriamantoja indray aloha raha-pitso. Eny ary moa raha izay no hitanao fa metiko. Izay mianaka kosa aloha tsy mahatokana rery ato e. Raha hijanona rery ato amin'ity trano ity dia tena tsy vitako tsony ka, marina e. Eno e. Ao fa hita eo foana izany raha-pitso. Zay fa matoriry e. Aleo fa ezaka hitady torimaso ary a. Sady ohatry marary be koa izany ny lohako. Ka mety ianao ilay mitaitaindava ny mahatonga an'izanyko. Miaza matory aloha e. Zay kotra ka. Resy tory ihany Victoria ny farany. Dia inona re izany ny ataoko e? Ary maninona moa raha hojereko ilay efitrano mihidy be ao ambadika ao io e. Mino fa misy tsy ambarately fonosiny io matoa mihidy be ohatr'izao. Andry fa ohatrany naheno feo mipetroka be izany ato eo. Fa feo avy aiza ary izany? Maty ahy e. Andry
Fananina tapoka teo koa ny vadiko. Ohatra mikofokofoka be, ohatra misy manan-kentana izy zany e. Victoria, Victoria, fananina re ianao e? Rendriamanitro, ohatra ny hoe nisy nisintona teo ambony fandriana ny vadiko dia nianjera eny amin'ny tany. Avelao ahy, azafonona re tompoko. Ao rehefa hiala moramora izay e. Fananina ianao e? Tena vaky raha marina ny andriny. Dia jereo fa nandeha raha koa ny orony. Kay, ary tena nisy tanàna nanosika koa nge zany e. Fa tanan'iza nanosika teo e? Dia feo avy aiza koa zany? Andao hialantsika ry Bilia. Andrasalaiko ny zanako. Aza-pitsaliana re izay tompoko. Fa hoentinao aiza ny zaza ry Victoria? Andro alina be nge zao e. Andao hialantsika mba masika ny tompon'ity trano ity. Tsy ry Victoria, aleo miandro rapitso maraina vao miala ato fa mbola tena alina be zao. Sao dia maninona ny ivelany ihany tsika. Aleo ary izay mianaka andeha raha mbola tsy andeha ianao ka. Tianao ho faty ato ve zany izay? Eny ary, aleo fa tsy maintsy mandeha re tsika e. Andao, eto ty trotroko lona fa ianao mitondra an'ity lampy ity. Mandeha araka aminay zany ianao? Ka ahoana ny fomba mialako anareo andeha rery amin'izao any e? Andao ary, andao engana. Tena voatery tsy maintsy andeha hiala ato amin'ity trano ity ve zany izay? Andraikako, ohatra misy olona efatra mianaka iny. Mielo lalana anao ngery zareo zany. Andraso hoe jerena tsara izay alehany. Ndre, iny fa niditra ao amin'ilay efitra mihidy-gadana be ry zareo. Dia tsy mila lakile akory fa varavarana tsy misokatra akory dia tafidy trano izy. Andao andefa maty neto nge tsika e. Ay, ty eto mivoaka ny zaza fa misy zavatra tiako amarinina vetivety ao amin'ny efitra mihidy-gadana io Victoria. Fa ianao ve adaly e? Efa hoe mety mbola ataonao indray ary. Tazomo ho aty zazy ty fa misy zavatra hojereko aho. Inona koa re ty ataonao ty ry Bili e? Mandana voaka fa tratrako any an-tokotany nareo mianaka e. Lazary izay e. Nitandremo ianao a. Tsy misangina eo any tompon'ito trano eto e. Aza matahotra ianao fa tsy maninona e. Aleo aloha poerina amin'ity famaky ty varavarana ity. Zay fa niala le gadanaka. Dia inona zany ny zavatra miafina ato? Aleo hiditra moramora. Ary maizina izy zany a. Sofa nitondra an'ity torsy ity a. Ary misy fofona ratsy be ny ato zany. Tena fofopaty zany. Feno korotana be koa ato. Fa inona daholo reto e? Andraso hoe jerena daholo e. Kay, ary inona naminga anaty eo? Ay, hazo. Izy hazo io tsy kay. Ndry, ary inona ity aloha ity? Aleo jerena kaiky. Ohatrany hoe vata izy zany. Tena vata. Andraso hoe atao misokasoka izy zany. Dia aleo jerena raha nga ahafantarana izay ato anatiny a. Aleo sokafana. Andriamanitra toa lapaty marina. Azoko tsara dia nalevina ato ihany nge zany ny fatin'ireo olona tompon'ity trano ity. Tena tsy mahampito ity ka. Dia misy tokoa zany miakatra raha izany. Misy rivotra be tapoka teo zany. Rivotra vezy zany. Aleo miala ato fa sao matimaty foana ato ka. Tena mitorajovy be ato anatin'ity trano ity ato zany. Andeha hiala tato a. Fa aiza foana ary Bili e. Ny zazy ty mitomany. Mo magnatsika be koa ivelan'ny trano aty. Iny ka, iny miazakazaka mivoaka iny izy. Fa ahoana ary Bili? Andao fa ho tantaraiko anao any an-dalana ny zava-nitranga atao. Aingana ianao e. Fa ho aiza moa zany tsika ka?
andao amatana any amin'ny hôpitaly fa sady mila fitsabony io andronao io za koa tsy natondra fanafody andao aingana re ndao ary zay ary le fanapoziko tena nitranga tamin'izy ireo mihitsy niangatry mpivady tao amin'le trano niditra hôpitaly mihitsy moa zany izy mivady noho ny fampizaliana nataon'le matoto soa aza fa tsy nanaraka hatraminy haingo fa le raha matozy enina biditra azy tao koa aloha tsy mieritreritra faly ny anome trano an'izy mivady fotsiny andeha mangy an'zareo any amin'ny hôpitaly aloha ka dia ahoana zany nataontsika fa nientantsika anie ka mbola tafela ao amin'ny trano daholo aleo pakana olona any fa nisy ray aman-dreny nanome trano malalaka ao antsika izay ingy any ay tsara kosa zany za aloha tena tsy te hiverina any amin'iny trano intsony tena mba mariny fa na izany ary ohatrany hoe entina pasandrazana amin'izay ingy hono le razana araka nambarandra matodreny fa inona marina ho zany tena natonga an'ireny maninona tsy tonga dia nalevina avy hatrany ka araka ny fitantarana hoe mbola tsy nahavita fasana ondry zareo maty dia nasitrika tao an-trano aloha mory zareo tamin'ny fahavelony tsy dia nifanaraka tamin'ny havany rehetra afa-tsy raha matodreny irery ihany atao ahoana moa ny havita andevina fatefatra be zao miaraka dia anyeriny zareo dia navela tao an-trano foana hatramin'izay dia hoentina mpasan-drazana aiza indray raha mora izany any amin'ny faritra io ihany hono eo amin'ny 7 kilometatra mialana Tanambao eto misy azy ay ve lavitra be tsy manome tsinandra matodreny kosa aloha raha izany na dia teo ampelantanany aza ny arena rehetra rehefa tsy manana olona nampiasa zareo dia mampanontsy fanao raha tsy diso ary atao hoe raha tsy fanahy be eny hono izy mivady maty ireo fony fahavelony dia mety ho zany koa no nahatonga azy nisy namona nanao tsinitsinina madinika asinsisy any ka tsisy mampiatso ny tamin'ny farany dia lasa tsika zany zao no nijabaka mipetraka tao amin'ny tranondoloko efa hita trano re tsika aza lefa ntsony ny sainao sady aleo re manaky-po amin'Andriamanitra fa izy ihany mahalala an'izay atsara nytokatrantsika telo mianaka mariny ary niova be nge ianao zany ry Bili tsy nizingizina tamin'ny mahadokotera anao ntsony ka nalalako zavatra maro ny fisehoan-javatra nazo atsika iny re betsaka nery Bili nitranga tsy mampino nefa dia misy isan'izany zao reny nahazo atsika reny amin'izao ary vao tena mieritreritra hoe tena nisy marina ve fa ohatrany tsy nampino mihitsy ny zavatra rehetra nitranga tena misaotra betsaka anao meserakoto efa salama tsara aloha izay telo mianaka zao efa tsy misy ahina ntsony ary zay anao vao nandalo mbola raikidraikitra kely rery Ramatoa Victoria moa tsy arako koa hoe nisy nahazo anareo raha tsy ilay Ramatoa vadiko avy taty amin'ny hôpitaly no nitantara ary ianao nahafantazavatra mikasika an'ilay trano nipetrahana io tao ihany fa dia tena tsy niteny tamiko mihitsy raha mba nanontaniako ka miala tsiny re madama natahotra ny dokoterako efa nifemperako mafy tsy laza marina tokoa ny arakoto sao vao mainka ampitahotra anao zany ay ve ka nisy an'izany efa vita iny ka ny amin'ny sisa fotsiny mila mitandrina tsara eno fa zao re ngarakoto mba hiangavo zavatra anao raha azo atao hoe ahoana tompoko afaka mba maka ny entanay ihany ve anao fa mbola any daholo ma tsy ny entanay rehetrako izany ve fa hifindra aiza ndraika ka tsy maintsy ndeha hifindra eny amin'ny raberina reny zay mety ho azo antoka ve aminao io trano io ay ve azo antoka tsara io fa aza manana reo mivady mpivavaka be koa ngery zareo mivady reny ay kosa tsara zany hiaina milamina amin'izay zany tsikako dia rovina moa zany nareo no hifindrako ka na dia androany ihany ary eny ary izao dia zao ihany dia haka ny sarety dia haka ny entanareo ihany koa tonga dia omeo anazy ary lakile Bilia ito koa marina zany azafady tia ny lakile dia misaotra sady anao re ngarakoto tsisy fisaorana ry izy mivady zay fa lasa dia mihintsy matoky zany fa dia tsisy havelo anankirotana ntsony any amin'ny trano vaovao hipetrahantsika iny matoky re anao fa tsisy an'izany ntsony sady ngamo ianao tsy mivavaka indray aleo manankim-po amin'Andriamanitra ihany ry Bilia fa na dokotera azany ianao dia tokony ny fisian'ny tontolo tsy hita maso
ka efa mino are zao e ary andraso aloha fa ivoaka tao amin'ny hopitaly amin'izay ontsika olona dokotera teo avelony ireo tompotrano tantara indray miseho nosoratany Alka Davison ireo nanomehana ny tantara Romy Armanana Ihaja Randry Zola Laina Priska Rakotoarimanana nandray feo Rado Randray be nanatotosa Ihaja Randry